Ny refidrefitra ny pobasy teto amin'ny fokontany ny Amborovy nandritry ny fanafiana ny tranon'olona iray tao an-toerana ny aliny alakamisy fahatelo ifony zoma fa 4 ny volana Aogositra. Tsy nisy ny ainana fohy nandritry ny izany fanafiana izay niseho izany hoy ny fanazavana azo tamin'ny gendarmerie pirenena. Olona iray no tratehaky ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao voasaringotra ao anatin'ny ity raharaha fanafiana ity. Atao famotorana ao amin'ny bureau ny gendarmerie pirenena eny amin'ny seranam-piaramanidina Amborovy io lehilahy zay voasambotra io raha ny fanazavana. Ny aliny telo ny fois 4 Aogositra taona 2024 dia nisy trano anankiroa tany amin'ny Tamaroala tany Amborovy komy urbaine Mahajanga izy io région Boeny dia nisy jiolahy anankiefatra mitondra basy vita gasy iray dia miaraka amin'ny arme blanche na antsibe miaraka amin'ny famaky. Raha vatany vao nandeha an'io moa zany ny gendarmerie dia nidina toerana dia nanao ny fanenjehana sy ny fikarohana. Lasan'ny jiolahy reo tamin'izany moa ny ordinateur portable ray dia telefone maromaro marina fa napoaka basy reo olon-draty reo fa tsisy ainana fohy na tamin'ireo olon-draty zany na tamin'ny tany filaminana sy fokon'olona. Mbola anatin'ny fanadihadiana moa zao sy ny fanenjena am'izao zany olona ray no voasambotra, olona ahina mbola mandeha ny fikarohana. Nambara ny mpitandro ny filaminana fa betsaka ny olona zay voasaringotra ato anatin'ny ity raharaha fanafiana zay niseho teto amin'ny fokontany ny Amborovy ity. Mitohy ny fikarohana ny naman'ilay navandoza amin'izao fotoana izao. Andrasantsika ny mety ho toy ny tantara.